Miavana milalao tompo ivavaka sika. Misaotranao zay ka eo tonga amity Alaby tena 20 Novambra 2024 mampianara anay isan'andronay azonay fonindry. Eo anay ny teninao zay teny fiainana ho an'ny olona rehetra tsy olona manontolo. Amin'ny anaranao Jesosy teny tokanofa naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny filazantsara Jaune toko fahefatra 1970 ka hatramin'ny 1970 no anjara mofinaina antsika amin'ity andro Alaby fa tena 20 Novambra 2024. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Maro ny samaritana avy atao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy ny filazan-davehivavy izay nanambara hoe nolazainy tampoka avokoa izay rehetra natao. Ary rehefa nanantona azy ny samaritana dia nangataka azy nitoetra tao aminy ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary mankoa no nino no ny teniny ka nanao tamin'ny vehivavy tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandeha ka fantatray tokoa fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo izao. Fa rehefa afaka ny indroa andro dia niala teo Jesosy ka nakany Galilea fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Ko rehefa tonga tany Galilea izy dia nandray azy ny Galileana satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firahavavona fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firahavavona. Masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Miavana malala mbola mpitombona amintsika ny fiadanana. Amen. Ato amin'ny filazantsara Jaune ry havana dia tsy mba miafinafina ohatrany amin'ny filazana sinoptika, filazantsara sinoptika Jesosy. Ao amin'ny sinoptika na inona teo sinoptika? Filazantsara Matthieu, Marc, Luc, filazantsara miara-mijery dia samy manana ny zavatra ambarana. Miara-mijery zavatra anankiray dia samy manana zavatra ambarana. Ny filazantsara sinoptika Matthieu, Marc, Luc dia mizana fenina mihitsy Jesosy satria ny tanjon'ny filazantsara dia hoe atonga an'i Jesosy atateraka ny asa-pamonjena dia ny atonga azy ho faty amin'ny hazo fijaliana satria teo amin'ny hazo fijaliana no fantatra hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra ny lahy. Jesosy vonomy teo amin'ny hazo fijaliana manaika mitondra ny heloka sy ny lokao sy ny faotantsika sy ny faotany zao tontolo izao no asehony filazantsara sinoptika dia nitsangana ny velona ka nandesiny fahafatesana. Fa ny filazantsara Jaune kosa dia miavaka satria tena miseho pahabe maso mihitsy Jesosy ary laza mihitsy izy hoe izason'ingay dia nahita ihany ary izay nahita azy nahita ngay ary izy efa nisy atrayatray fa manakizay izy lehibe noho ny Abrahama ka hatramin'ny andro fety jiosy no sehony tamin'izany eto izy dia vakivava mihitsy ny olona rehetra ka nyteny izy tokoa no mpamonjy zao tontolo izao. Izy tokoa no mpamonjy zao tontolo izao. Jesosy ry havana no mpamonjy zao tontolo izao. Jesosy lay afaka hamonjy azy hamonjy anao ary hamonjy antsika rehetra. Ko metezitsika anaiky azy. Metezitsika ino azy. Eto ny samaritana dia lobava avokoa ny teniny ravehivavy hoy izy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no mandeha ka fantatra tokoa fa izy no mpamonjy zao tontolo izao. Ny samaritana indray no nafantatra sy nahalala fa Jesosy no mpamonjy zao tontolo izao fa ny jiosy tsy manalala. Jiosy dia nandahy an'i Jesosy ary vita misy nanomba an'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana. Eto dia lazaina hoe tsy misy mpaminany manandanja amin'ny taniny. Verina nakany any Galilea Jesosy tany izy no fantatry ny olona rehetra mpamonjy zao tontolo izao. Rehefa nitsangana koa velona koa Jesosy dia izao no teny hoe mandehana any Galilea. Fany nahafantarana aloha fa izy tokoa le mpamonjy zao tontolo izao. Velona mpamonjy anao, velona mpamonjy ahy, velona mpamonjy antsika. Dia Jesosy mihitsy nefa niteny hoe satria velona aho dia velona koa ianao. Velona mpamonjy ahy sy mpamonjy anao, velona manakizay. Efa maty izy, nefa iny velona, velona manakizay, alazainy tokony Apokalipsy
fa izy manana ny fanalahitany fahafatisana sy ny fiainatsika. Velona Jesosy, velona koa ianao efa mino ny Jesosy io dia manana fiainana, fiainana tsy naitra amin'ny fahafatisana ho azonina, fiainana tsy mety maritsony fiainana maritra manak'izay Jesosy le fiainana ho amin'izao tontolo izao. Amen. Misaotra anao izay raha eo fa aza velona ho Samaritana ihany sahikely hoe izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Fa maninona mihitsy izay vahoaka malagasy izay anambarana an'ity filazantsara ity mba hanaiky tsy hafantatra tokoa fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao, ka nambara anao Jesosy Kristy mba ny mpamonjy tsy any mpanafaka, fa raha ny zanaka anao afaka anay to afaka tokoa izay. Sitraka ny ary vavaka reo ganay izay ny an-danitra masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, ataony sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra. Mino ny nasazo anay ary mamilany elokay tahaka namelanay izy ny kapanay. Izany tondra anay afaka panahy fa manafanay amin'ny ratsy no ny fanjakana sy ny ary manak'izay. Amen. Lesy ny todrano tononona minahara zanaka fanamasina isan'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana izay. Andriamanitra ny fiadanana dia nitonona ny Jesosy tompontsika mpiandro olo lehibe hiala amin'ny maty. Nitonona ny rano fanekena manak'izay. Izy hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy le any mpamonjy izao tontolo izao. Izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Ho azy ane ny voninahitra manak'izay. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ririany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanamasina. Amen.